Mamerina fiarabana sy fisaorana amin'ny pastora Jean-Luc manohy ny fampizarana eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy mamerina fisaorana sy fiarabanantsika koa manaraka ny fampizarana mitohy eto fampizarana fahatelo androany raha tsy ahivoko kely ny fampizarana voalohan'ny rahantsika dia niresaka amin'ny ankapobeny ilay mahasady ray ao amin'ny ankonany no pastora azy nifandray tamin'ilay hoe Mahandriamanitra ray manana toetra mahareny an'Andriamanitra mpamindra fototra tamin'ny fizarana voalohany tamin'ny fizarana faharoa niditra lalindalina kokoa tamin'ilay resaka hoe patriarkalisma, matriarka, feminisma, ny resaka hatrany amin'ny hoe macho sy ny tena olana ary namafisy ny pastora tamin'izay moa izany hoe ny position manokana dia tsy hoe feminista na manana an'ireo position ireo izy fa tena hoe arakaraka n'ilay objectif izany no hitondrana an'ilay fanazavana. Dia mifandray amin'izay fampizarana roa voalohany izay nataontsika izay izany hidirantsika lalindalina kokoa amin'izay ary ny lafin'ny teolojia manokana mihitsiny tsy hoe amin'ny maha-pastora Jean-Luc anazy izany fa mazava ho azy tsy afaka misaraka izay fa hoe ny teolojianao manokana satria be dia be ny fiangonana, ny pastora, ny teolojiana izay indrindrandrindra manakana ny fandraisana andraikitra ny vehivavy eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny firenena izany no mampiasa tenin'Andriamanitra sy fototra teolojika hoe tsy mitovy ny nanamboaran'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy. Dia eo amin'ny fiarahamonina koa tsy mitovy ny andraikitry ny lehilahy sy ny vehivavy efa nidirantsika kely izy tamin'ny faraparan'ilay fampizarana faharoa afaka miverina any amin'ny famoronana mihitsy ny ventsika hoe ahoana moa ilay tena nanamboaran'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy aiza ny itovizany, aiza ny tsy itovizany. Amin'ny maha biblista zany biblista vétérotestamentaire azy no resaka izao dia manao exégèse-tsika angambany satria fahitako an'izy io problemana lecture biblique ilay izy. Misy teny Jesosy izay ny amin'ny Lioka toko fahiny izy raha tsy diso andiny efatra amby roapolo raha tsy diso tadidy hoe inona ny voasoratra ary ahoana ny famakinao azy. Ilay voasoratra zany surtout antsika protestant hoe sola scriptura tout le monde hoe inona ny voasoratra iny tsy adikevitra fa ny problema ilay tapany faharoa amin'ilay fanazavana ary ahoana ny famakinao azy eo zany no micrée problème resaka herméneutique hoe le fomba famakitsika azy dia nefany ilay ambadiky le hoe araka ny teninao teo ilay ambadiky le hoe ka voasoratra hoe dia zao hoe tsy ilay voasoratra anie ny problème fa ilay famakinao an'ilay voasoratra any zany tsika zao. Dia nefany rehefa tena zoina ilay izy tsy sanatria manivaiva olona fa mitsika lecture fondamentaliste daholo ny betsaka. Ny conservateur zany matetika dia mialokaloka ambadikina littéralisme. Le littéralisme raha tsorina teknika be le terme dia hoe mijanona amin'ilay texte hitan'ny maso. Or ny tenin'Andriamanitra tokony avahana tsara hoe tenin'Andriamanitra soratra masina. Sy ny soratra masina no tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia c'est le texte du texte fa tsy le texte. Inona ny texte n'io texte io, inona ny eo ambadiky n'io texte io, izay no maha tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Ka izay aloha zany amiko mila miavaka tsara aloha izay lecture izay faharoa malaza be moa le resaka hoe lecture méthodologie historico-critique ao zay ny mpanao exégèse izay tokony mila mijery ny contexte foana historique, grammatical sy ny évolution de la révélation zany hoe ahoana ny soratra masina tsy indray mandeha fa nisy évolution mandrapahatonga ny aty amin'ny testamenta avao. Donc zany tokony tsy manao lecture mialatsiny amin'ny terme technique anachronique hoe solomaso amin'ny 2025 no hoe tokony mamaky ny texte tamin'ny antiquité na ny texte tamin'ny andron'ny zanak'Israël tany a Babylone fa tonga dia mifaussé an'ilay image izay zavatra satria tsy nosoratana ho atsika aty amin'ny 2025 ireo texte ireo ary nosoratana ho atsika gasy fa nisy communauté initiale nanoratana azy. Dikan'izay fidia misy communauté initiale dia message incarné zany nona situation locale misy dia zay ny antony ny mpanoratra tamin'izany tsy nderitretra isy zany théologianina Mamie Bruna zany isy zany Jean-Luc zany isy zany
tsy ao anatin'ny eritreriny zany fa ny avy dia hoe ty fiarahamonina nisy azy ity no nanoratana azy. Donc zany a tokony mba manao effort kely aloha le théologiana mba tsy hanao raccourci zay ma lecture raccourci tonga dia manao lala manivaka, manao lecture anachronique. Fahatelo alohan'ny tena idirako amina exégèse le resaka problème amin'ny famakiana soratra masina koa eo no mampifandona ho ana bibliste zany a tsy mifankahazo ny bibliste sy ny dogmaticien matetika satria ny dogmaticien mamaky an'le texte miainga avy amin'ny dogme zany hoe le texte biblique zany lasa prétexte, voilà, texte tsofa fa prétexte pour justifier mes convictions dogmatiques. Zany ny atao hoe dogmatisme, dogmatique koa na dogmatisme zany hoe za zany le tenin'Andriamanitra tereko hanoana an'le positionko. Or nefany a tokony le positionko volavolainy le tenin'Andriamanitra. Donc tsy mahamenatra mihitsy hoe m'évoluer ianao hoe je me suis trompé. Tsy haiko hoe mafy be am'le théologienne ve miteny zany hoe za zao positionko taloha dia atsikafitra fa dans l'erreur satria olombelona ihany tsika il faut pas se mentir hoe teto miévoluer salama zao dia zany manana an'izay évolution zay hoe teto tsy ampy ny fahalalako tam'ity satria tsy manana science absolue ny olona dia miampy le izy dia aveo ve misy an'ity dia miévoluer le izy ka mba mangataka zany au niveau théologienne hoe aza manao lecture dogmatique rehefa mamaky ny texte biblique fa mba manana fijery plutôt bibliste dans le sens hoe apetrao amin'ny toerany zay nisy azy le texte biblique. Eo foana mantsy zany mampifandona matetika eo amin'ny ny théologienne satria il y a théologien et théologien tsy hoe rehefa théologienne dia mitovy daholo fa ny samy manana ny approachany dia amaty bibliste zany za sarotiny an'izay zavatra zay. Bon hatramin'izay zany amin'ny lafiny hoe ny famoronana ny tantaran'ny Adama sy Eva ny tonga dia nivoatsika azy hoe Adama ane ka tsy lehilahy hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny olona Adama. Le Adama mantsy ohatrany hoe satria taty aoriana efa nomena anarana prénom masculin le izy déjà pourquoi hoe masculin Adam misy ny Isha dia ny fitambarany Isha no manome ny Adam l'humain. Adam égale le glébeux, le poussiéreux, le rougeâtre. Zany daholo ny fomba fanazavana azy. Donc zany tsy lehilahy io fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny olombelona lahy sy vavy Isha dia fitambarany Isha amin'ny teny hébreu zany Isha lehilahy, Isha le vehivavy, ny fitambarany io nanome ny Adam. Rehefa nisarahana ireo dia zay zany vao nanome amin'ny lecture textuelle andresantsika nanome an'le hoe vehivavy sy lehilahy. Zay zany zavatra donc zany raha de ce point de vue là fotsiny dia hoe complémentaire ny lahy sy vavy ary initial efa teo fa tsy hoe taty aoriana. Zay masy izy hoe ny vehivavy ny foronina taty aoriana dia zany aleka hoe mba hanampy ny lehilahy diso be zany sur le plan exégétique aloha ny resahako fa tsy resaka théologie eto. Déjà le hoe nahitsy izy iny tamin'ny nouveau français courant ho an'izay natsikaritra le hoe nalaina tamin'ny cote diso le hoe nalaina tamin'ny cote nalaina à ses côtés fa tsy à ses côtes diso zany resaka traduction dia ny côté ozy izy nalaina atao côté zany nalaina eo akaikiny fa tsy hoe nalaina tamin'ny cote dia iny le nilovana hatramin'izay nalaina hoe ino filazany olona azy silam-panahy nana côte-ny lehilahy nalaina tao avy amin'ny lehilahy donc mazava ho azy raha hoe nalaina tao amin'ny lehilahy zany dia ohatrany hoe primaire zany le lehilahy dia secondaire le vehivavy et donc zany le vehivavy tsy natao pour compléter l'homme dia lasa mialatsiny amin'le terme français lasa misosifier an'le vehivavy mba hahatonga an'le épanouissement an'le lehilahy ho feno dia zay daholo nahatonga an'ireny toe-tsaina hoe vehivavy lasa fitaovana de reproduction fotsiny, ny vehivavy lasa fitaovana hikarakana ny tokantrano, fanaka malemy sy ny sisa avy eo daholo nipoira an'io zavatra io zany hoe lasa herméneutique mipoitra avy amin'le traduction ary zay ny tena mahadangereux le traduction ho anay bibliste hoe traduction égale trahison. Mila miverina kely amin'izay notion na traduction zay zany hoe côte tsy nalaina avy amin'ny côte tsika izy fa nalaina ho eo côté tsika zay mahasamy hafa an'le dikateny. Donc zany le vehivavy créé ça fait partie d'une même personne, l'homme et la femme no créé ny humanité. Dia raha mamaky ny texte tsika hoe ary Andriamanitra nahary ny olona araky ny endriny lahy sy vavy
Donc les images de Dieu zany lasiva fa tsy hoe naharaka ny olona araky ny endriny avy eo amizay dia avy eo izy nanao lasivavy ny image de Dieu le imago dei biblique fa zany tsy miteny dogmatique satria any amin'ny dogma théologie dogmatique amin'ny resaka ny imago dei fa imago dei biblique dia c'est l'union de l'homme et de la femme. Donc zany tsy complet le image de Dieu raha vo l'homme fotsiny na hoe la femme fotsiny l'homme et la femme dia iny avy eo izy no afaka manao création. Donc zany ny créative izy rehefa izy roa fa raha anankiray fotsiny tsy mitombona zany le hoe le lehilahy zany créatif kokoa raha le vehivavy tsy créatif non ny union izy roa no créer zavatra ray zay. Ao anatin'izay koa le image de Dieu anatin'le izy de le hoe andehsika namboatra olona tahaka an'izysika lasy vavy namonana azy le isika eto koa zany dia hoe ny foronon'Andriamanitra atsika ho vis-à-vis an'Andriamanitra. Andriamanitra zany raha nahary atsika tsy nahary atsika ho sujet hoe ohatrany hoe mouton de panurge hoe olona andevo hoe mila piasa dia anamboatra olona dia toko piasa non ny foronony aho mba ho vis-à-vis zay le izy tsy di vis-à-vis tena napetrany amin'ny toerana ambony ka ho tiavina ny foronony mba ho tiavina fa tsy ny foronony mba hanompo azy za zany tena tsy ao anatin'le convictionko misy hoe za ny foron'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra keko fomba fiteny zany fa lasa misy question na hiérarchie sy subordination fa ny foronony aho vis-à-vis any mba ho tiavina satria tsy ain'Andriamanitra zany tsy mity zany satria zay misy izy zay mity ny nateuran'Andriamanitra donc ohatray koa hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra namoran'ny olombelona lasy vavy donc la femme est le vis-à-vis de l'homme et l'homme est le vis-à-vis de la femme. Donc zany tsy misy notion de hiérarchie mihitsy zany fa tena notion na amour relation. Avy eo amizay nefany misy ny partage des tâches karazana job description izay araka ny teneniko tary aloha tary le hoe le matriarcal sy le patriarcal de hoe le lehilahy nomena qu'on le veuille ou non nomena force physique izy justement pour protéger satria c'est une d'affection ho an'ny ankohonany de nefany io vehivavy koa nefa raha ao amin'ny soratra masina de hoe izy no miassure ny filazan'izany ina moa le terme fa misy terme français zany ny prospérité an'le ankohonany satria izy no manao zay mampandeha ny ankohonany sy ny tokantrano rehetrarehetra ao dia misy lecture anankiray koa de amin'ny resaka fitambaran'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fanambadiana. Misy théologiana anankiray Gérard Roy izy raha tsy diso hoe la bénédiction ozy izy raha vakina soratra masina nanomboka amin'ny séparation zareo hoe nandao ny ray sy ny ray misy kaikambana amin'ny vadiny zany hoe ny bénédiction tsy possible zany ny bénédiction raha tsy ao anatina union le hoe lasy vavy zay le izy donc zany tsy possible tsy afaka produire bénédiction ho azy samy rery na ny lahy na ny vavy fa ao anatin'le union le izy reo zany reo fotsiny de fahitantsika hoe tsy mipetraka le notion na hiérarchie fa mipetraka kosa ny resaka samy manana ny toerany samy manana ny asany zay tsy midika akory hoe ambanina ambony zay tahaka ny amin'ny trinité koa raisy zanaka ary fanahy masina hiteny vetsika hoe Jesosy ambanimbany kely noho ny ray mitovy voninahitra izy même substance kanefa tsy mitovy personne Jesosy miteny hoe tsy ny haniko de manao ny sitrapony ray zay naniraka de mety hiteny ny olona hoe Jesosy zany ambaniny zany volonté noho ny ray non hoe niany ny zavatra tiako de zavatra tiany ray zany hoe mitovy ny volonté anay mitovy ny aspiration fa tsisy aspiration samihafa ary d'ailleurs au niveau na vie de couple raha hidirako lanindalina kokoa izy ny vie de couple anie ny fiainan'ny mpivady le hoe nofo ray tsy hoe fitambaran'olon-droa tsy hoe azoa fa une seule chair ozy izy ny teny soratra masina nofo iray zany hoe taina iray fanahy iray ao anaty vatana anankiroa samihafa taina iray fanahy iray volonté iray ao anaty vatana roa fa tsy hoe vatana taina fanahy nakambana de hoe manao cohabitation tsy cohabitation na mpivady hoe manao mitady marimaritra iray sy namboarina fa non tena fusion totale union totale de iny no productif eo anivon'ny fiarahamonina na ny firenena na ny fiangonana
zay zany amin'ny lafiny sur le plan sacerdotal indray resaka ata-fanompoana tia ny fanontaniana efa napetrako tao amin'ny pejy ho za hoe raha mijery voavina karaza pentekosta atsika teo mitaratra mahagaga ao amin'ny asan'ny apôstôly nakaiza i Marie Magdalena tonga dia nanjavo tsy hita izy nefa vehivavy jouer rôle ambony indrindra tamin'ny resaka résurrection ataoko angambany fa raha figura manana maizy azy olona témoin ny résurrection zany tsy zandrin-draharaha zany fa tena fa nanino izy nanjavo de hoe moa ny théorie mandeha le hoe tsy hita trasy izy eraky ny asan'ny apôstôly anamiko zany manao lecture critique ny texte biblique am'izay zay nanafotoanany io le ianao ve zany samy critiquer ny baiboly non tsy ny baiboly eny ny critiquer an'le olona nanao conception an'le baiboly ao fa tsy ny critiquer ny tenin'Andriamanitra de ny hoe hitantaratra eo le toetsaina natitsika natsitsika tsika tsy enjoliven'ny apôstôly fa na ny apôstôly koa nana toetsaina matsoa il faut le lire fa tsy mamenatra milazan'izany dia misy source secondaire historique mampiteo hoe misy communauté na communauté chrétienne natandaka be mitarity ny Marie Madeleine fa tonga dia nahataka izy satria tsy mbola mety tamin'le mentalité tamin'izany fotoana zany dia nasitaka izy et d'ailleurs araky n'le source historique io dia hoe io vehivavy io i Marie Madeleine c'était une femme influente eo zany dia efa na le figure Marie Madeleine raha dia efa noarsisevana tableauny hoe vehivavy vary tena satria fo dia nafangaro hoe mivary tena ratsy fitondran-tena dia démoniaka dia tonga zany dia tonga dia efa nisy loko hoe bon normal izy raha ataka satria izy manana casserole be dia be momba azy ny sisa fa ny tena fond historique satria zay le mythe ve sa légende natao eo manodidina le ramatoa fa historiquement approuvé par des historiens dia femme influente izy ary izy no nanoana ny trésorerie ny mpianatra voalohany dikan'izay zany misy questionna pouvoir le izy io le verina miresaksika teo dès le début za manoka raha dia efa niteny foana hoe tsy sega misy masiny olona manao idéaly hoe ny fiangonana voalohany filamatra ny fiangonana voatrany am-boalohany dia efa nisy faux départ hoe tena hoe napetraka tamin'reto olona reto ny fahefam-piangonana dia zay natonga ny Marie Madeleine tonga dia tsy hita trasy ao anatin'ny circulation izy hatramin'ny farany hoe nakaiza le ramatoa nefa ny tena olona nanana place capitale dia zany rehetrarehetra zany amiko mila honnête intellectuel atsika le honnêteté intellectuelle mantsy manahirana an'iray rehefa ohatra ka dogmatisme be le position hoe za zany tonga dia efa koa mireconnaître rehefa hita hoe misy zavatra tsara sara rehefa misy zavatra tsy mety dia ny soratra masina tsy natao amboamboarina na arovina zay tiavako ny baiboly par rapport ny religion hafa any amin'ny religion hafa dia niezahana enjolivena le figure biblique fa natsika tena aseho mihitsy io le mpanompon'Andriamanitra avec toutes ses faiblesses le fiangonana tsy tanteraka le fiangonana manana clémany vao niainga mihitsy fa nampiasain'Andriamanitra izy na eo ary zay na eo ary le fahibilité an'le fiangonana ampiasaina izy malgré tout zay rehetrarehetra nresahantsika teo zay dia ohatra zao raha hitaritsika any amin'le hoe aoka ny vehivavy angina io zany matetika le any amin'ny mialatsiny anonanarina hoe plutôt lecture anjalahy ty amin'ny charismatique mampiasa an'iny betsaka hoe tsy tokony andray fitenenao am-piangonana koa ry ara-vehivavy misy ara fiangonana sasany na mamaky tena tsy avela ankoatran'ny toriteny moa zany efa betsaka manao fa misy ara hatramy vaky teny tsika eny dia argument de base zareo dia hoe io tenin'ny Paoly io dia verina amin'ilay teny hoe mila jerena ny contexte fa inona ny zavatra nisy le vehivavy prêtresse zay miova fo lasa kristianina zay azo hoe tompon'ny teny olona-mpandray fitenenana en public nasain'ny Paoly angina satria tsy hoe kory hoe femme d'influence ianao dia tsy maintsy hanana fitenenana ihany koa dia napetrany tsara hoe tsy maintsy mila mianatra mahafantatra ny tenin'Andriamanitra zay vao afaka ho leader ao amin'ny fiangonana donc na ny Paoly zany napetrany tsara sa question de compétence amin'izay fotoana zay izy fa tsy question na culturelle hoe satria izy vehivavy izy no fraîchement converti avy tary amin'ny ilany tariziny famifindra dia hitanika hafanam-po tonga dia te hitarika nefa izy ary mbola mila ampianarina Joseph Paul non aloha izy angina toy izay teniteny foana ko sao dia hanimba zavatra ohatrohatr'izay zany
fomba azoko taritana an'ilay resaka any amin'ny lafiny côté théologique, biblique plutôt, je dirais plutôt biblique que théologique. Tena lalina be. Mino aho fa maromaro teolojiana raha samy manana interprétation koa moa zany amin'ilay hoe Adama sy Adama, fa ny mahazatra ny ankamaroan'ny kristiana dia tena hoe Adama zany ilay lehilahy, Eva ilay vehivavy. Ilay fahazahoako an'ilay araka ny nazavainao teo koa hoe testameta taloha ny tena nanaovanao fikarohana, asa na aiza ho aiza amin'izay zany ilay mbola Paoly foana koa io nanamafy an'ilay hoe lehilahy no foronina voalohany fa tsy ny vehivavy, ilay netiny nampagiana ny vehivavy ihany io. Tiako be mihitsy ilay ohatra nentinao teo satria vao tamin'ny lahady teo mihitsy koa vao nianarana ny momba ny Marie Madeleine, isan'ny tena miresaka tanatin'ny fampianarana lavabe mihitsy ny ary ilay filazantsara araka ny Maria, ilay niresaka ny communauté io. Fa raha ho ana kristianina ataoko hoe tsy teolojiana zany ny heno antsika amin'izao, mety hoe tena voaokotra hatrany amin'ny fotony mihitsy zany ny fahafantaran'ny teolojia ny famoronana niainga tamin'ilay zavatra tenenin'ny pastora teo. Ahoana zany ny hanazavanao hoe tokony ohatrany ahoana no hijeren'ny kristianina ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao fotoana zao. Tena hoe araka ny teneniko tamin'ny voalohany hoe teolojia no hitondrantsika anazy, fa ahoana ny hanazavana an'izany amin'ny kristianina tsy mamaky teny hebreo, tsy mahafantatra izany hoe inona ilay dikan'ilay Adama sy ny Isy sy ny Isa sy ny Ezera sy ny tariny, fa ohatrany ahoana zany no tokony hijeren'ny kristianina ny lehilahy sy ny vehivavy sy ilay fizarana andraikitra ao am-piangonana amin'izao amin'ny zavatra iainantsika kristianina malagasy. Ia, ho anahy manokana angambany dia ilay resaka satria théologie ny resahana nefa en même temps hoe ahoana ny vulgarisena an'izany amin'ny olona, dia angambany ilay notion sacerdoce universel, ilay hoe mpisorona ny nino rehetra. Eo koa samy manana androitany an'iny koa ilay hoe mpisorona ny nino rehetra. Hoe misy zany sasany efa angamba koa ilay hoe mpisorona dia voatery tsy maintsy ho pastora, fa mpisorona zany hoe mandeha lavitra be zany fisoronana na ny mpisorona ane dia natao intercéder ho an'ny Israely, ka rehefa mivavaka izy dia efa mpisorona izy zay, dia inona mbola tadiavinareo ankoatran'izay. Misy mivoy an'izany, pardon, mivoy an'izany mba mifirehi-kevitra zany, zafady, mba mifirehi-kevitra zany, fa ity ny zavatra mahavariana ahy. Ohatra zao aloha ataoko mahitsy ny resaka ho antsika loterana malagasy. Loterana malagasy ny resaka eto fa tsy loterana. Indray masy ny olona hoe loterana dia ataon'olona kitapo iray nefa tsy marina ilay izy. Ampianariko ny catéchomène foana ilay izy hoe ny symbolisme amin'ny culte ao misy dikany daholo, hoe maninona ho iza no ambony antsika loterana, ny pulpitra sa ny altara. Dia mamaly zay dia eo zany somary fahiran-kirana daholo ilay ankizy dia hoe bon hamalinareo an'izay dia jereo en disposition ny altara, iza ny eo aloha, iza ny eo afara. Zay fotsiny hoe ahitanareo azy dia ny pulpitra ny eo aloha, ery aloha dia ny altara ty. Bon, midika inona zay? Midika inona zay hoe natsika dia ny ministère de la parole, zany hoe ny teny, ary ny mahasakramenta ny sakramenta dia noho io teny io, sinon ilay izy dia mitovy amin'ny mofo sy ny rano sy ny dipaitsotra ihany. Donc ho an'ilay logika ny azo koa dia zao hoe maninona mahazo miakatra pulpitra ny vehivavy izay ambony indrindra ary isorana amin'ny fiangonana zany, fa ilay altara izay mbola secondaire tsy azo nidirana. Sur le plan théologique ny resaka eto fa tsy resaka hoe règlement hoe kazay fandaminana, fa ny resaka théologie. Raha ohatra hoe ka apetraka reo tsara mazava tsara hoe io no ambony, raha ny logika amiko zany amin'izao situation ny loterana malagasy zao, tokony ny altara no azo vehivavy dirina fa ny pulpitra tsy azo ekarana. Raha ohatra n'ilay logika zareo no araha, misy incohérence zany le logika hoe raha ohatra bon dao tsika hitazona le conservateur ambony lehilahy no atao hoe mpisorona ny tsy haiko ina tsy haiko filaza azy le hoe fitolona teny sisa. Bon, tokony pulpitra zany no an'ny lehilahy fa ny altara no an'ny vehivavy raha ohatra ka izay le izy. Kanefa maninona omena ny vehivavy lay pulpitra fa ny altara tsy omena azy. Ray zay. Faharoa, le resaka hoe fisoronana zany dia hoe mbola miverina anao tena hoe amin'ny ankehitriny nefa tsy maintsy miverina kely amin'ny testameta taloha hoe les modèles types
an'ilay hoe mpisorona lehilahy zay zany no foana no base fon'ny raisonnement ny olona de le sahatsika iny hoe lehilahy Jesosy lehilahy Andriamanitra lehilahy zany daholo izy a de ny zavatra adiny olona de zao hoe ny ahoana ny filaza zany message biblika dia manana langage fona fa voatery ampiasa terme teknika anthropomorphique zany hoe mampiasa voambolana olombelona ilazana momba an'Andriamanitra ka tsy mahalaza feno an'Andriamanitra akory ary fa hoe zay aloha zany ny farany azo atao momba an'Andriamanitra tsy complet tsy feno ny fanazavana moazy fa de io aloha donc normal be le hoe raha ohatra hoe fa maninona ny lehilahy ny apôstôly fidiny Jesosy fa tsy vehivavy ohatra raha zay zany mitondràna an'le resaka de satria zay le fiarahamonina tamin'izay fotoan'izay ary tsy afaka Jesosy nateraka tao ambany lalàna ozy izy ny epistelany Hebreo mba hamonjy ny ao ambany lalàna kanefany a tsy manakana an'izay tsony fa i Paoly de nilaza hoe rehefa any de tsisy tsony na lahy na vavy na grika na andevy na tsisy tsony zany fa amin'ny voalohany de manaiky izay alohany ny ahafahana transmettre an'le message mba tsy ho zavatra amin'ny savona eny amin'ny abakabaka eny fotsiny donc zany a ilay amiko mila manao déconstruction culturelle ao anatina lecture biblique zay zany zavatra tena mila iverenana ianarana indray mandeha surtout au niveau ny fampianarana théologie afahitako azy eo nivon'ny toeram-panomanana pastora tsy fantatro hoe aiza ho aiza quel niveau tokony anao an'izay fa lasa littéraliste be zay ny tena hitako problème zany dia tsy de en plus koa ka de fa littéraliste de miampy an'le hoe culture dominante zany hoe le kolotsaina midomine fa tsy culture dominée zay ny teny pasteur Benandrasana Jean hoe mavoatsika izy manao culture dominante fa tsy culture dominée zany hoe ny culture de natao ho dominena fa tsy ny culture no midomine atsika ozy satria ny kolotsaina zany de karazana véhicule fitaovana ampiasaina ampitana hafatra de nefa ny raha itsika ny giazan'le kolotsaina dia fantatra zao fa kolotsaina manimba olona ohatra hoe any amin'ny faritra Afrika zao misy le excision de vehivavy ohatra hoe de anaraka an'izay hoe satria zay ny kolotsaina no tsy mety zany sy ny sisa zany zay azo hitarina le resaka ka ho anina angamba ny hoe aty amin'ny hoe vahoaka aty dia tsy misy afa-tsy ny hoe ny fampianarana ny olona soratra masina araky ny tokony ho izy averin'andray mandeha mihitsy any amin'ny fanomanana toeram-panomanana pastora no mila jerena any ny fototra fahitako azy de satria na zany lasa ohatra ny ianao ihany teny teo hoe mamanarozy ianao teny hoe misy fahefana kokoa ny teny rehefa mivoaka amin'ny olona misy volombava zay moa izy za ndray te hametraka an'izao indray hoe nisy fotoana nateny an'izay hoe ny fahamarinana ny teny lazaina aveo miankina amin'ny titre ohatra hoe président Sonoda no miteny io de tonga de manan-kero ho azy hoe président HLM président institution ohatra ve ny garantir ny véracité théologique sa le teny théologique no ambony eo koa zany le kolotsaina patriarcale zao zany hoe le titre fa tsy le message de eo zany ahoana za tsy manana solution hoe ahoana ny ahafahana mitaizan'le olona hanasaraka an'ireo hanana lecture critique fa tsy tonga de hoe zany ary ny teny tompo de sorany Andriamanitra manahirana be de digérer an'izany tsy vita ny manaiky an'izay fa de mbola ezaka be tena zay mihitsy moa zany ny fahitako an'le fototra ny olana tokoa tena hoe izany ary ny teny tompo de tsy azo ataony manao kritika tsy azo ataony miadevitra ohatrany hoe olobe tsy mba diso mitovy amin'ilay fotom-pisainana antsika malagasy ihany vitsy ihany zany atsika na teolojianina malagasy azy no exposé amin'io resaka hoe fanaovana teolojia manao kritika io inona ny azon'ny pastora anampina zany ireo teolojianina tsy exposé tamin'izany mihitsiny hoe ahoana zany ny fomba ahafahany mikestionner teolojia natolotra anazy tany amin'ny seminaire satria na ny système fianarantsika teolojia any Madagasikara dia izay mandray fotony izay nomeny mpampianatra
tsy misy zavatra niova mihitsy hatramin'ny 200 taona nitondrasan'ny misionera ny teolojia tany Madagasikara mandrakizao. Dia ohatran'ny hoe atsika izay aty ivelany ihany izany no mitondra zavatra avy any ivelany nareo. Dia araka ny tenenin'ny pastora teo mitatra amin'le zavatra negativa rehetrarehetra aty izany no lasa atao faux problème tsy handraisana an'ilay progression-na teolojia mihitsy. Ahoana ny azonao andresena lahatra ny teolojianina aloha voalohany indrindra, satria ny teolojianina mihitsy eny tsy manova ny teolojia eny aloha e. Faharoa manaraka an'izay ny kristianina, aoko moa izany ilay toe-tsaina ilay fampianarana ny vehivavy hoe mangina, tsy miteny, tsy mikestionner. Ohatranay moa izany vehivavy tao amin'ny FLM dia ohatran'ny hoe mamasosy hiafahan'ny lehilahy mianatra fotsiny nandefasana anay mianatra teolojia fa tsisy ilavana an'izay teolojia nianaranay akory rehefa miverina mody any. Manana sosokevitra ve pastora indrindra amin'ny maharay, tsy hoe ray ao an-tokantrano ihany fa tena hoe amin'ny mahapastora ray ny fiangonana mihitsy ny hoe ahoana ny tokony ampitanana izany amin'izay tsy expose mihitsy tamin'izay fanaovana teolojia ohatran'izay. Arak'ilay teniko tamin'ny première partie nga mantsika andresaka an'iny hoe ilay base mihitsy hoe ny antony ianarana izany mba haninona mba ho lasa pastora fotsiny. Izany hoe ohatrany hoe olona hoe nianatra tômôbila dia manana permis dia afaka mitondra tômôbila, mety tsy voafehiko tsara mitondra ilay tômôbila fa ny important mahazo an'ilay baoritra fotsiny dia afaka mitondra tômôbila, manao chauffeur aingana satria mila mamelona bandy aman-janaka ohatra. Izany hoe ilay finalité an'ilay fianarana teolojia mihitsy zany no hitako hoe misy leso hoe mba ho lasa pastora dia manao teolojia. Zay na tonga aminahy manokana miasa concrètement fa tsy nofinofy hoe nahita zany rehefa hoe tena mila vulgarisena ny teolojia ho an'ny olona rehetra. Tsy mety tsony hoe teolojia égale ho an'olona hanao paster. Amiko ny tena fifaliako aza hoe lasa teolojiana daholo ny mpiangona. Tsy mampatahotra zany, ny sasany matahotra hoe lasa teolojiana dia hoe ka lasa misy matahotra fahefana hoe dia lasa dia hitovy lalana amiko izy zany dia lasa mahay no za. Misy toe-tsaina zay koa mantsy nandray. Aleo tsy omena azy daholo ilay fahalalana manjary sao dia hanohitra fahefana pastora any foana ilay izy. Nefa za mahita hoe tena mila vulgarisena ny teolojia, tsy voatery hoe lalina be lavitra be hoe master sisa licence fa omena notion zay hanana ny outil ahafahany manana réflexion. Dia mi-expérimenter an'io zay tao anatin'ny atao hoe iny le hitanao anatin'ny pédiatre le hoe catéchisme d'adulte, izany hoe fampianaram-pinoana permanente. Fa tsy hoe mahazatra fiangonana masy dia hoe anao confirmation mila mianatra kely dia mamita herin-taona eo rabe indrindra na 6 mois dia raisina mpandray dia zay ny contact ny farany amin'ny resaka soratra masina. Ohatrany hoe roviana indray hoe anao déconne dia hofanina kely dia zao fanaovana azy zao vita iny dia any indray dia anao mpiandry dia hofanina kely. Fananiako misy le hoe kely zany hoe juste zany ao anatin'ny sain'ilay olona zany dia mila miofana mba ho mahazo lalana hanao an'ilay asa. Fa tsy hoe miofana mba ho compétence ho fantatro ny marina. Tsy any intsony le tsy any misy le dinamika an'ilay olona. Dia tokony misy programma zany ao anatin'ny fiangonana hoe ahoana ny hanomezana formation permanente ho an'ny mpiangona aloha. Mbola iresaka teolojiana rehefa avy eo. Aiza ny sehatra ahafahana manao an'izay zavatra izay. Tokony amiko anjaran'ny komity sy ny pastora no mamboly zany laza aminareo fa le jour misy fiangonana tapa-kevitra hanao an'io ataontsika hoe formation permanente ho an'ny mpiangona io fa tsy voatery hoe hiofana mba ho latra komity, hiofana mba ho latra be ny olona mangetaheta fa tsy misy. La preuve lasa tia daholo ny olona mianatra ty amin'ny sekoly biblika na nangana sekoly biblika ohatr'izay voatsinapy ianarany tsy ampozonareo fa tena olona manana ny toerana any amin'ny fiangonana daholo no ana fa mety zaho izy 30 taona na protestanta fa tsy fantatro zany zavatra nefa zavatra bazika aza. Mampalahelo hoe mianao an'izany iny fotsy zany nataony taona sa 30 taona hoe olona déconne komity mpiangonana fa fantany akory ny antony finoana. Naoka zany tena misy lacune be io zany. Angambany koa mety hoe eo amin'izay zany miampita ary amin'ilay resaka hoe pastora tsy mena tsiny ihany koa le fiangonana satria izay nomena azy no averiny dia ahoana ny tokony ataon'ny fiangonana amin'ny atao hoe formation permanente ho an'ny pastora. Izany hoe tokony ho atao voatery ampiasa lalàna ve
tokony atao obligation mihitsy hoe tous les automnes tokony tsy maintsy misy recyclage obligatoire. Nanay aty zao dia misy an'izany tous les 5 ans ny pasteur tsy maintsy manao recyclage miaraka amin'ny pasteur ny France, Suisse mitambatra zany. Zany hoe sady misy confrontation am'le zay le ouverture, confrontation am'le théologiana hafa izay hoe ahoana ny expérience nareo any Suisse, expérience nareo any France, expérience aty à Belgique, dia tena hitanao misy richesse be no verina avy any hoe bon kay zany tsy le ato amina ato ihany no fa misy koa manana traika efa fa tokony hoeritreretina io le échange zany tokony hoeritreretina hoe tsy mampalahelo le hoe lasa ohatrany hoe miara-miasa mission atsika dia le famatsim-bola fotsiny hoe any ampandehanan'ny hôpitaly fa tsy possible ve ny hitadiavana échange théologique amina na paroasy aza tsy voatery hoe andalo rafitra national fa am'izao ny échange ino filaza zany bilatéral tokony ho azo atao tsara eo nivona paroasy. Misy ny fiangonana tiany hoe mazoto amin'izany ohatra hoe raha mivoaka fotsiny le pastora ataontsika hoe pastora kely avy any ambanivohitra ary mandeha omena tsy teny hoe année sabbatique aza mety mbola tsy vitantsika zany fa ataontsika hoe omena 2 volana izy mandeha mitety fiangonana tsy haiko aty à France na ny États-Unis na Norvège dia mijery fotsiny azy aloha mba au moins sokatra le hoe ohatrany ahoana fanaon'ny olona inona ny mety inona ny tsy mety mila hitandolo zany tena misy déclic izy miverina hoe ay ve fa le izy lasa ohatran'ny hidy ao dia fona hiteny anti-critique ty hoe lasa ohatran'ny président synoda sy ny lehibe ny fiangonana foana no mandeha miboaka aty ivelany zay tsy ratsy akory zany fa miokany maminy an'izay ve le fiangonana any amin'ny base je crois pas. Donc zany volonté théologique izy hoe tena mitodika manokana zany amin'ireo mpandraraha ny amin'ny coordination ny any amin'ny fampianarana théologie aza le coordination fotsiny hoe inona natao thème ny BAT antidentité des thèmes ny licence fa velaro ilay formation permanente fa misy firenena maro za sûr fa vonona ny iara-iasa amin'izany fa mila initiative izy ary mila volonté zay io volonté io fa ny hoe moyen rehefa mazava tsara amin'ny ho antsika ty ivelany ty malala zany rehefa mazava tsara amin'ilay le synode na le fleuve na le district anay ty zao misy an'izany hoe échange na bénévole na jeune nahoana ny théologienne tsy possible jeune zany misy afarana avy any Rwanda avy any Afrique du Sud magaty Belgique et attiry zareo manao bénévolat aty volontariat pendant quelques mois dia avy eo izy verina ny Rwanda na verina ny maika hoe pastora za tena za sûr fa mazoto amin'izany reo fa le initiative no tsy misy zay ny fijeriko azy dia lasa manao atao-pandriana fotsiny tsika hoe tokony zao tokony zany nefa le moyen koa zany tsy omena le pastora ahafahany manao zay za sûr fa betsaka mba maniry ihany fa tsy afa manoatra no les réalités sur terrain. Fandray tsara amin'ny antom-pisian'ny page RGL mihitsy moa zany ny partage zay nataontsika androany tena hoe réflexion lalina mitondra fanovana misy resaka akademika sy théolojika lalina be tsy dia mahazatra loatra eto amin'ny pejy satria tena hoe tantarana expérience vécue tena isan'ny mahazatra eto ny tena amaranantsika anazy koa ary ataontsika manokana mihitsy ny afatra manokana avy amin'ny pastora mifandray amin'izay resaka antsika rehetrarehetra zay fa tiako amaranana n'ity interviewtsika fahatelo ty ny resaka anao teo momba n'ilay hoe voatsinapy sekoly biblika efa naharitraritra nareo efa nahita expérience efa nahita vokatra zany nareo tao ohatrany ahoana ny hitanao hoe nahomby kokoa tamin'ilay zavatra ampianarinareo ao ka tena hoe tena nanova tokoa an'ilay mpianatra mianatra ao zany. Dia tsy pararotina foana koa hoe ho an'izay mbola tsy naheno amin'izany mihitsy afaka rarotintsika ve hoe ohatrany ahoana ny fomba hidirana amin'izany ohatrany ahoana raha ohatra ka liana ny olona mijery antsika amin'izao. Saotranao amin'izay fantina zay raha ny amin'izao zany 4e promotion amin'izao 4e vague ny manao formation théologique mihitsy zareo pendant 2 ans mianatra isan'andro adiny ray isan'andro dia ny département biblique systématique zany éthique dogmatique tantara fiangonana ary pratique. Ny formation dia atonga an'zareo opérationnel avy hatrany
eo ihany le formation académique fa ny objectif ny atonga hiproduise olona mba ho afaka hitoriteny sy hampianatra ny anivon'ny fiangonana satria any zany lakle hoe mila mpampianatra. Ny expérience hitanay tao anatin'ilay izy tsy afenina fa misokatra ho an'olona rehetra le ato. Zay koa zany anisan'ny force anankiray satria le olona koa tsy sa handeha any amin'ny toeram-panomanana dénominationnel hoe bon ry amin'ny FLM ry amin'ny FJKM de tonga de mety bloqué ny varavarana hoe aiza ny taratasinareo avy any amin'ny fitandremana le procédure lavabe zany fa ato aminay zany de tena hoe mandray ny olona rehetra ary ty ny zavatra mahavariana. Misy amin'ireo jeux fiangonana zay lazaintsika hoe zandriny entre guillemets na ozy tsy hoe secte sy ny sisa tsy nampozina fa kay ireo olona reo zany satria tsy nianatra fa autoproclamé de hoe zay ny izy tsisy nampianatra dévotaire zay izy zay kely am-pelatananay no ahira fa rehefa nampianarina izy ary tena nomena azy resaka notion théologique dia miova tanteraka ny fampianarana tany amin'ilay fitoerana. Misy raha nangataka hoe zay ve tokony akatona le fiangonana pastera fa hiverina any amin'ny fiangonana le nevina taloha non nanao tsy le fiorenan'le fiangonanareo problème fa le zavatra ampianarinareo rehefa zavatra ampianarinareo marina sy madio sy marina za tsy mana problème na mitondra titre anaram-piangonana un peu bizarre nareo c'est pas mon problème fa ny hoe inona le zavatra ampianarina de vice versa koa mety amin'ny fiangonan-dehibe hoe lasa mialatsiny nefa lasa titre fotsiny sisa hoe fiangonan-dehibe nefa le zavatra ampianarina aza efa miala am'le izy. Donc zany azy mbola vera am'le teny le titre ve no zava-dehibe sa le contenu le contenant sa le contenu. Donc zany ny hitako anatin'le izy hoe lasa contribuer ary zay mahafaly any miverina any amin'ny fiangonana misy azy any tsirairay misy lasa nomeny mpitandrina any am'zareo mihitsy anjara andraikitra fampianarana any amin'ny fiangonana de tena satisfaction personnelle ho anay zay hoe au service des églises fa misy indray majorité olona hors d'église koa no anatiny io koa zany point anankiray. Misy olona zao tena tsy manana fiangonana mihitsy fa io fa n'izy dia io zao phénomène vaovao any Madagasikara mebetsaka tsy fantatro raha fantatr'ireo pastora namako ireo ny phénomène Madagasikara mebetsaka ny électron libre zay sady fiatsa fiangonana zandriny mitsatsa fiangonana zokiny fa tena électron libre samy rery le olona na tsikaritra zay eo amin'ny inscription rehefa mandray olona zay na mitaninay fa tena mifanasaka ny olona manana fiangonana sy olona tsy fiangonana mihitsy mianatra phénomène sur terrain zany resako zany dia donc zany misy signal zany ambadika hoe misy potentiel ao zay tokony eritreretin'ny fiangonana koa nefa mety barage ho an'ireny olona reny hiditra ao anatina structure efa misy dénomination ka ny fomba fandraisana ny olona zany dia isaky ny tapitra am'ty zao ny première année hitra deuxième année dia efa hanomboka ny inscription am'ty juin ty ho an'ny première année ny première année to zany miakatra deuxième année dia manomboka any amin'ny volana ora sy diso ny fiatombohan'ny fampianarana ohatrohatray zany anatin'le hoe sekoly biblika voatsinapy de isan'andro zay zany karay misy ndray ka mezahana zany mba atao personnalisé misy zany olona tsy afaka anao an'izay fa misy besoin manokana ilaina ohatra hoe tiany amafisina ty sujet ray ty de zany à la carte indray zany le formation hoe za mila mahafantatra momba ny ty fotsiny sur science no atrehako amin'io dia personnalisé les cours personnalisé tena ho anazy rery ary ny hitako aza iny ny efficace kokoa no le ao anatina olona be deaibe satria ohatra ny ataony Jesosy sy Nicodémos Jesosy sy ny vehivavy Samaritana zany hoe afaka tena manao ohatra zao tsika sanao zao dia mivalapatra tsara le olona mamoaka zay anatiny any ianao koa afaka mivalapatra tsara miguide azy miforme azy dia aveo le olo iny vita iny zay tsy manangona olona ho anay fa lasa izy mandeha indépendant any am'izay misy azy any misy ara sasany soran'Andriamanitra misy sasany lasa nanao concours pastoral tafiditra any amin'ny any Ambatonatanga ny sasany tafiditra any Salta any amin'ny STPL zay zany no tolotra apetrakay ao anatin'ilay Voatsinapy. Aiza ny ahitana an'izay ohatra ny ahoana tsara le fandeha le hoe mianatra isan'andro afaka manome détail
kokoa ve raha ohatra ka misy ny mianatra zany par Zoom hatreto aloha zany ohatra zao satria ilaina le interaction zao maly zao zay a nampianatra ny fomba fanaovana exégèse dia tsy maintsy nampiasa logiciel sy ny ohatran'izany kirakirana ny texte hoe ahoana ny fomba hijerenareo ny analyse textuelle, ahoana ny fijerenareo analyse champ sémantique, ahoana dia tsy maintsy tantanana mihitsy hoe ato mijery zao, ato zao, ato zao. Dia raha ohatra ka raha Facebook fotsiny izy tsy dia mety fa Zoom zany no takiana mba au moins mba misy échange sy interaction. Ny ahitana zay filazana zay rehefa mampidray mpianatra vao indray dia amin'ny ty juin ty no fin juin eo ary sitrapon'Andriamanitra misy annonce en page dia eo izy no hitan'ny olona eo zany dia misoratra anarany. Ao amin'ilay page RGL io. RGL ia. Dia eo amin'ny firy zany ilay mianatra isan'andro, amin'ny firy amin'ny orany Madagasikara. Hatreto aloha hatreto aloha ny fanarahana aloha dia 18h à 19h avec Europe. Satria nikajikajiana satria indraindray misy olana Amerika, misy manahirana be zany le timing dia eo no maromaritra iraisana dia 18h adiny iray indraindray moa mihoatra kely atsasakadiny arakaraka ny question ny mpianatra. Dia par Zoom ny sarany misy tableau tsy nasiana izy io fa io moa psychologique aleo raha vao tsisy sarany dia averin'ny olona hoe zavatra tsisy bikany dia eritrereto hoe valopolo ny inscrit roa ny tonga mianatra donc zanao tsy normal zany dia vao nasiana sarany le izy dia tonga dia miova tanteraka satria asa angamba no anatin'ny saina olona rehefa marary azy le izy dia zay vao misy valeur aminy voatery dia tsy maintsy misy sarany zany le izy ia. Mankasitraka indrindra iverenantsika amin'izay ilay tena zava-kindren'ny pejy hiverina any amin'ny vehivavy antsika, ataontsika interview manokana farany mihitsy hoe inona zany no fampianarana tena hoe atolotra ny pastora ho an'ny lehilahy ho an'ny vehivavy manoloana an'izay rehetrarehetra ny resantsika momba ny hoe teolojia, momba ny hoe izao no tokony izao no nanamboaran'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy, izao ny fahasamihafany, izao ny toerany amin'ny teolojia amin'ny pastora manokana. Ny angamba ny hafatra amin'izay zavatra izay dia ny hoe ilay individu, ilay olona, ny Andriamantsika dia Andriamanitra ny isambatan'olona fa tsy Andriamanitra ny collectif. Anisan'ny zavatra mahafinaritra indrindra ao amin'ny Baiboly amin'ny teny gasy moa izy tsy hita tsara dia hoe ianao fa amin'ny teny frantsay dia hoe ny Andriamanitrantsika dia tutoyevana tu raha amin'ny teny frantsay rehefa amin'ny teny amin'Andriamanitra tu zany hoe misy intimité kokoa zany tsisy distance entre an'Andriamanitra sy ny olona. Izay l'esprit d'individualité fa ty individualisme zay ampy iny novoizina zany hoe ilay olona en tant que le olona important eo anaty an'Andriamanitra. Le olona zany Andriamanitra raha mijery an'le olona dia mijery an'le olona en tant que izy fa tsy mijery azy en tant que hoe inona ny passeny, inona ny zava-bitany, inona ny zavatra natao tany aloha fa le être, voilà, le être no ambony fa tsy ilay avoir an'le olona fa le être. Ahoana ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijery sy ny atantin'ny fiarahamonina amiko tsy mitovy. Andriamanitra zany rehefa miresaka amiko tsy misy atante, tsy misy zavatra andrasany amiko satria efa nomena daholo ny zavatra rehetra, tsy zavatra inona moa nomeko azy en contrepartie fa ny mampisongadina an'ilay individualité ako no tadiavin'Andriamanitra. Ary raha mandinika tsika ohatra ny soratra masina ny mpanoratra ny filazantsara rehetra dia tsy zavatra uniforme ny message fa samy manana ny individualité n'ilay mpanoratra. Na zany zay koa ny tanjona hoe ahoana ny ahafahan'ny olona rehetra mi-exprimer ny spiritualité-ny individuelle eo amin'ny fanompoana ao anivon'ny fiangonana. Ohatra zao resaka ministère sy vocation no tonga dia ataoko hoe concrètement za zany tsy d'accord mihitsy hoe vocation na pastora, vocation na diacone, tsy vocation reny amiko fa ministère. Fa ny vocation dia hoe inona ny raha lasa pastora aho, inona ny vocation amin'izay ministère pastoral zay. Ny vocation ko zao za zao fanteneniko teto amin'ny pejy tsy namena trandra zany zaho 20 ans de ministère vao fantatro ny vocation. 20 ans na pastora vao fantatro hoe inona ny vocation. Somary nachoqué ny olona tato amin'ny pejy moa zany hoe zay ve ianao vao nahalala ny vocation.
zay ho any avo fantatro nanareo ngamba mety taloha be fa ny azy zay vao fantatro de hoe za dia justement nirahana any amin'ny olona vilika sy discriminer ary olona ivelany radara fiona donc zany à partir ny fahalalako zay vocation zay no hanorenako ny ministère inona le ministère mety a le olona le tsetsemana hoe ao nareo tsy maintsy miditra fikambanam-behivavy mila miditra fifoazana mila miditra chorale amiko tsy efficace zany amiko satria tsy mamoaka n'lay individualité an'le olona lay maizy azy fa tokony izy no micréer ministère anazy ohatra moa any amin'ny fikambanam-behivavy izy no ivelatra zay rabaso rabatsara fa raha ohatra ka tsy mety am'izay tsy tokony ho terena fa tokony avela izy anangana ministre vao avy eo tsy manina atao sous tutelle na sampana efa misy mba tsy amoronana sampana vaovao fa tokony ny fiangonana zany amiko sehatra anankiray ahafahan'ny olona miexprimer ny spiritualitény manokana nizanizy izy de am'izay fotoana zay tsy misy hoe lahanavavy fa tena le olona mahaolona azy mihitsy no trandrahana am'izay fotoana zay ka nana zany zay ny zavatra kendreko ao anatin'ny pedy sy ny fampianarana hatramin'izay le hoe le individu no ambony amiko zay vo le collectif le hoe le fiangonana ny fiakambanana ny sampana le olona aloha fa rehefa le olona no azonao rehefa mazava aminy izy any mahalala ny antokistiany sy hoe natao haniny izy productif izy am'izay fotoana zay tsy mipetraka akory ara ny lutte de classe sy ny luttena hoe vehivavy lehilahy sisisa fa tena hoe épanoui izy de l'épanouissement eo amin'le asa fanompoana zay a amiko ny zava-dehibe fa tsy hoe olona manefa didy fotsiny hoe andeha nefa didy satria tsy maintsy manao antia fa efa zay moa zany no fiatson'Andriamanitra any non lasa fardeau le asa fanompoana fa tsy passion intsony nefa tokony passionné anao le zavatra de zay ny any no tena voiziko anatin'ny fampianarana zay amoazako ny vocation anatin'ny sain'ny olona ho ana vehivavy manokana ary mety hoe nahafantatra ny vocation izy a passionné amin'izany nefa voasakana inona indray no afatra tolotra ao ho an'ny vehivavy manokana za ndray zany de tsy manompo institution eo a zany nifonako be deaibe amin'ireo rahalahy hoe tsy ny institution taorinan'ny fiangonana le fiangonana invisible ny fiangonana Jesosy de fiangonana tsy hita maso aloha de avy eo no nipotra ny fiangonana institutionnel donc zany tsy ny fiangonana institutionnel misy no détenteur ny pouvoir hona zany raha mitena zay ka raha ohatra ka le institution no lasa barrage tsy ahafahan'le olona mivelatra amin'ilay vocation zay ny antson'Andriamanitra azy za tena manome risque an'le olona mihitsy hoe mandehana any am'izay ivelaranao zay ahatonga anao afaka hivelatra ohatra tsotra faran'izay akaiky tsy makalavitra asika ny lava fotsiny ny resantsika piripiry ny zanaky mama izay tao amsahany fiangonana Luterana Malagasy nefany lafa nandeha ty ivelan'ny fiangonana Luterana Malagasy nafahany nanompo dia tena nitsofon'ny rano mihitsy na de mal vu tamin'ny fiangonana ary zany fa ny azo oa noentiny ampahendrena de hainy mandresy lahatra n'le olona manodidina azy fa be de be ny afaka manao témoignage an'izany hoe velatra kokoa izy any ivelany misy zao sasany any ohatra zao hoe natokana mpiandry izy tany Akaramalaza tsy afaka manao an'le asan'ny mpiandry izy no ny asany mety tsy ny fiangonana ndray fa no ny asany misy ny tsy afahany fa ao am'le domaine ny asany ao izy a no ny ilain'Andriamanitra le toe-tsaina nanana ny tany amin'ny fifoazana ao amin'io asany io misy olona mijoro vavolombelona am'izany misy olona ohatry hoe mpiasan'ny malala olona zao miasany amin'ny ONU izy manam-potoana izy ny andeha na anao asa sy fampikarezana ohatra fanao mpiandry reny any am-piangonana tsy ny zany de fotoana mitaraina ty amiko hoe ahoana moa zany le fanompo de zao hoe aza sarahana ho any io e ao anivon'le milieu misy anao ny ilana anao dia ataovy ny asa amin'ny solomaso ny lay conviction anao am'maha-panompon'Andriamanitra anao dia afa de ay ve fa fantompo zany araky ny teny Lutera hoe etika ny station zany hoe le station hoe eto ny station misy anao tsika tsy hoanahy manokana za tsy manana ambition hoe je vais changer le monde non c'est possible zany il faut être réaliste fa hoe eto ny misehatra misy a dia tokony isy le terme fampiasako tokony ho lasa sombin-danitra eo am'izay misy a zany hoe eto a zany manao zay vitako ianao koa ery amin'ny placenao rany ery dia ny mise en réseau an'ireo
io koa amiko ny tokony mila eritreretana hoe ahoana efa ampy angamba zay l'esprit du clocher ity hoe samy maka noazy de hoe anonareo anina de any fa tokony isy io tsy ampy amintsika zany hitako hoe ahoana ny ahafahana mampivondrona ny synergie eo amin'ny activiste amin'ny domaine nao zao any amin'ny domaine ny hoe lutte amin'ny féminisme za aty amin'ny côté plutôt politique social no misy ranona mety amin'ny éducation des enfants samy mpanompon'Andriamanitra reo de problème nefa samy manao fa un peu à l'esprit du clocher zany hoe samy manao any amin'ny coin any de tsy hita le izy de tsy hita impact fa raha ohatra ka misy plateforme anankiray mampifandray an'ireo de manao synergie an'ireo za tena mieritreritra hoe zany ny atao hoe force ana lobbying zany eny force an'ireny société secrète reny hoe hitanao hoe loge féministe amin'ny farmaçon loge zay le izy de loge reny zany karazana secteur de avy eo zareo mifandray de lasa force ngezambe tsy ahitoaina mihitsy zay mahatonga hoe tonga amin'ny teny Raben'Andrasana zao reo hoe azarina miaraka amin'ny rano manotona anasana azy ny zaza mety hoe tsy le firaikevitra joron zareo tsy arahantsika fa tonga amin'ny teny Jesosy hoe ny zanaka zao tontolo zao manantsaina kokoa amin'ny karazana ny zanaky ny mazava inona manakana raha ampiasaina ny méthode raha ohatra ka zay ny ahafahana micréer impact eo anivon'ny fiarahamonina dia zay ny amiko hoe il est temps angamba ny miroso am'izay synergie zay fa tsy hoe de zay manany anay any de nanareo any io esprit koa zany efa tokony efa ho dépassena raha teo efficace bien sûr raha misy ndray moa sasany fona ny lazan'ity misy sasany tianao zavatra mba ho tazana bakory moa fa de samy manana ny antony anaovany raha mankasitraka indrindra tompoko tena nahazo hafatra nahazo fampahirizana nahazo lesona araky ny fitenin'ny dadanay zay tadidiko akaikikaikin'izao fankalazana fetiny ray izao hoe ataovy toy ny voankazo an'ala zay rehetra voaray teto mamy antelemo mangidy aloavy de manantena hitohizan'ny fiaraha-miasa isian'izay connexion mba ahafahana manatsara kokoa ny vocation antsika samihafa zay fanentson'Andriamanitra antsika zay indrindrindra moa mahakasika ny réformationan'ny théologie momba ny vehivavy zay inoko fa efa misy ao anaty programanareo amin'izay ataonareo any zay de mankasitraka indrindra tompoko manentiny ray finaritra sahady de raha soa de mbola vonona koa raha mbola misy any aoriana any fiaraha-miasa arak'izay teniko zay hoe zay synergie zay no tsara sy ny sahala resahako tamin'ny voalohany teo zao hoe misy plateforme vao hitsangana zany efa mitsangana mihitsy zany fa vao en herbe le hoe ampifandray ny monde académique aty amin'ny académique séculier sy ny académique théologique satria reo zany ohatrany hoe misaraka amiko tokony satria zanaky ny fiangonana koa reto chercheur reto inona ny olana raha akambana tsy hoe kory hoe akambana dalo saosy anankiray fa mba hisy fifandraisana zany mba ahafahana mandroso hoe problème de société no dinian'ny théologianny fa tsy problème fotsiny ery am-piangonana ry hoe ahoana ny ampandrosoana am-piangonana fa le etika amin'ny fiainana andavanandro de ilaina ny de zay no netiko hoe raha misy karazana colloque na zavatra ohatr'izany iarana satria anisany anatin'ny programme aminay le izy de tsy maintsy jerena daholo ny force vive rehetrarehetra mba ahafahana mi-influencer an'le fiarahamonina malagasy zay no tanjona de misaotra betsaka ho antsika zay tsy mahafantatra moa zany de misy an'le page RJL ahafahantsika mifandray mivantana amin'ny pastora Jean-Luc ny eto amin'ny page zava-manahirany vehivavy koa mazava ho azy afaka mampifandray antsika amin'izay rehetrarehetra zay zany hoe tsy voatery ho ana théologianina ihany zany fa misokatra amin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra atsika de mankasitraka indrindra manantena ny fitohizan'izay fiaraha-miasa zay.